Alléluia. Manandriamanitra rery voninahitra. Mbola nanome zao fotoana zao. Décoiffé bitsy za ato na dia tsisy volo aza. Nareo fa nitolona anankiray décoiffé na dia tsisy volo. Amboarina ihany le volo na dia zany. Alléluia. Nandriamanitra rery ihany voninahitra. Natramin'ny programme natao aza adino. Nareo m'improviser mamorona hira tampotampoka eo fa tazomy ohatra tena tsy Alléluia. Nareo mamorona hira tampotampoka eo m'improviser fa hatramin'ny programme efa namboarina aza niova tampoka. Hitanareo fa décoiffé mihitsy. Ay aleo to sorobilana kely atily izy fa tsy. Alléluia. Misy volo spirituel io ka décoiffé izy. Alléluia. Tsy hoe l'androany fa juste tondra ten'Andriamanitra kely fotsiny. Mitsangana ihany nareo mijanona eo fa tsisy mipetraka zany androany. Aparan'izay de ody any de nitsimamo henonareo zala lozany nanjoa sendran'zatozy alla vao nandrozy. Hainareo zany hira zany. Resaka zavatra kely tsisy mipetraka nareo fa eo daholo mitsangana nareo. Resaka fiainana vite fait safidy sy ny tariny zany. Tazomy gitaranao ka, tazomy gitara fa tsy ela ty ka, tazomy ny micro-nareo, tazomy micro-nareo. Za tsy ela hoa. Fa hoaiza lalao zany mijoro io nareo, avelohan'le za zany. Ny fiainana riavako amin'ny tompo dia tsotra kely. Ary ny fiainana riavako amin'ny tompo compliqué be. Dia anjaranao mandray an'le izy. Dans quel côté raisinao zany? Ny fiainana simple be ary fiainana compliqué be. Dia io arakaraka zay mitondra le fiainana zany. Ny olona rehetrarehetra nahazo même départ daholo. Samby nateraka avy tao anaty kibon'ny rendy. Samby nampianarana nanao tata rehefa andeha ary samby nampianarana ABCD. Samby nomena zay tokony sahaza ho anazy fa niveau de vie fotsiny zany tsy mitovy fa ny départ mitovy. Ao ny teraka any ambanivohitra, ao teraka any amin'ny villand. Dia sasany teraka ny tokantrano manan-karena, sasany teraka amin'ny tokantrano anankiray somary sahirana amin'ny fitadiavana zany. Fa à la fin du compte rehefa zohina daholo même départ io. Dia rehefa avy eo amin'izay tonga fotoana anankiray amin'izay fandraisana an' Jesosy dia ateraky indray isika menakavy. Mbola miverina ihany tantara ara-panao hoe même départ. Dia azadino fiainana tsotra be. Ary ny fiainana koa compliqué be. Dia arakaraka ahoana ny fonao zany. Raha compliqué olona anankiray, jerevanareo fa compliqué be ny fiainana. Raha tsotra olona anankiray, tsotra be koa ny fiainana. Arakaraka fomba fitondra an'le olona fiainana sy ny hamafisan'ny fony sy alemen'ny fony zany mahatonga fiainan'olona anankiray compliqué na simplifié. Nareo tsy mbola miremarika fa nerasera amin'olona
certaines personnes simple be fa mifanerasera amin'ny certaines personnes compliqué be. Za bo fa nahino fomba fiteny taty andafy taty hoe misy olona anankiray zay rehefa vangina de oziny zanany ihany tena mandeha amboniny atody zay ozy rehefa biditra an-tranony dadanay. Pour dire quoi? Compliqué be le dada. Ao lenao zanakanao miditra ianao mitranony voilà de mandeha amboniny atody moindre geste zany efa misokatra le vava zany. Compliqué le olona. De misy ndray ianao mifanerasera amin'olona ndray simplifié be ny fifaneraserana. Raha verenina tantarana amin'ny jeunesse zany Adamasieva simple be nge ny fiainany zareo nanjaka nge zareo et puis tonga le anankiray ny propose zavatra te hiditra amin'ny complication le anankiray de hitantsika amin'ny Genèse 3:6 hoe la femme vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Or que ny biby rehetrarehetra efa ambany fahefany zareo, ny zavaboary rehetrarehetra ambany fahefany zareo fa ty ahita quelque chose de précieux plus nomen'Andriamanitra ny raha olombelona. Fiainanao rehefa simple. Pourquoi compliquer la vie? Fa raha fiainanao compliqué simplifié le izy. Sinon ianao arary fo. Ina moa mahatonga olona anankiray misy tension ohatra avy amin'ny areti-po. Miaka midina ny fiainana. Matina sasaina le olona. Matina lahelona le olona. Miaka midina. Donc, teto zany raha olombelona zany nahita en fait tsy hoe ahoana le izy fa tampotampoka teo lasa précieux le zavatra efa nijerenjareo firy siècle fa hatramin'izay tsy mbola précieux le arbre zany fa tampotampoka teo précieux. L'homme complique sa vie. De rehefa avy eo zatra tadiavinareo z'Andriamanitra nareo mamboly voky tsy mamboly voky. Maintenant Adam enao nge ny goûté an'izy voalohany. Enao nge nomena le fanjakana. Fa partir an'izao am'izay omena complication ianao satria zay ny tadiavinao de maninona amin'ny atsembohanao isakafoananao zay. Amin'ny atsembohanao io. Le mikarakara rosy tsy mahafapo anao, le mikarakara voninkazo mahafinaritra hoe manitra le zany androany fa leo adanga mba nieno le rose tout le temps de rehefa avy eo maninona tady zavatra hafa. Ka eto mantsy jerena zany n'olona anankiray zany. Ahoana fomba fiainana? Za zany soit tafavoaka, soit za tsy tafavoaka. Ça veut dire misy zavatra manque zay ao. Soit za ohatra ny Adamasieva, soit za manaraka fiainan'ny Jesosy, soit za manaraka fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra zay tafavoaka niaraka tamin'Andriamanitra hoe puisque tu as obéi, de voilà. Satria mantsy isika olombelona ty zany averiko ndray mandeha point de départ isika. Au fait ny hery nomenantsika nge mitovy. Bebe kely zany samby nianatra nandady de rehefa avy eo arakaraka être an'le bebe misy mahery herisetra misy tsy mahery herisetra fa en réalité mitovy nge tsika point de départ de jerevanareo am'izay rehefa mialehibe am'izay olona anankiray arakaraka zay ataony manamafy ny atao hoe caractère ananana. Ohatra hoe adolescent anankiray arakaraka ny compréhension inona zavatra ataoko inona zavatra tsy ataoko. De io koa moa miankina arakaraka ray aman-dreny koa amin'ny éducation zany. Fa bref, ce qui est sûr tena miankina amin'ny olona anankiray le izy satria nomenantsika le pouvoir, nomenantsika le liberté, isika tsy nampitovian'Andriamanitra ohatran'ny biby. Donc
manana hery pour être compliqué, manana hery pour être simple. De manana hery mamotika ny fiainako de mahery koa manova ny fiainako. Inge tsy miankina amin'Andriamanitra. Alleluia. Nareo sao de mieritreritra hoe miankina amin'Andriamanitra manova fiainanareo. Iza tsy malala hoe aide-toi et le ciel t'aidera. Ampio ny tenanao de ny lanitra manampy anao. Iza tsy malala an'izany. Donc zange manana hery mamotika ny fiainako de za manana hery manova ny fiainako sy manandratra ny fiainako. Ça dépend hoe inona ny tiako atao. Raha ohatra ka samby hitady quelque chose précieux ihany tany amin'ny Genèse tany. Ça dépend any ahoana ny compréhensionko amin'ny quelque chose précieux né. Adama sy Eva zany ny safidy feo an'ny Satan. Fa zareo nge nikatsaka le précieux e. Quelque chose mahafinaritra, quelque chose valeureux. Maintenant tsika teraka eto ambony tany, c'est pareil ane. Rehefa manomboka le bébé, rehefa manomboka adolescent io, iza tsy manana rêve hoe tianana zao, tianana zao ah. Fa le fomba fahazahoana anazy ange tsy fantatre. Fa basiquement l'izy tadiava vola ianao miasa. Fa Andriamanitra koa nge miteny mpanomboka izy matory. Fa reny olona fo maraina reny mandeha miasa de mody ariva, omeko mpanomboka izy pendant izy matory. Donc fa misy différence zany le zavatra. Bon, ina tiako atongavana. Enao manana pouvoir, enao manana hery. Efa entsika resaka amy zany. Efa enao zany maheno am'izao hoe misy soa anankiroa. Za zany manana hery matanjaka be tsiraidray. Raha ohatra ka tsy finoana resahana, finoana resaka Baiboly sy Andriamanitra zany fa croyance personnelle. Rehefa misy zatra anankiray inon'olona anankiray na de tsy mivavaka izy, firy olona mavita mamadika anazy amin'iny lalana lehany iny, tsisy mavita anazy. Na de fianakavinao za miteny hoe io olona alenao vady io tsy sahaza ho anao io, tsisy olona mavadika olona anankiray rehefa hoe ty tiako, ty ilaiko ty, tsisy olona mavita mamadika iny lohany iny. Inona tiako tenena, mahery le olona. De aroso le fanambadiana. Na de Jesosy aza midiny eo, tsy nataoko anao io olo io, vitan'le olona manohatra, n'Andriamanitra aza midiny eo. Pour dire, mahery le olona, ary tsisy olona afaka mamadika anazy, quel que soit iza. Rehefa misafidy candidat anankiray izy amin'ny politique. Vonona ho faty izy zay. Niza miconvaincre anazy hoe ianona ny milay e. Jereva nge programme ny anne milay be, tsisy olona mavita anazy, na de fokotany ray manontolo mamadika ny safidiny hoe ianona ny fidio, vitany manohatra an'io, mahery le olona. De ohatran'izany, soit ianao mahantra be, soit ianao manakarena be, anjaranao ny misafidy. Za namodika ny fiainako fa tsy devoly. Raisonnementko namodika ny fiainako fa tsy devoly. Mena safidy aho ohatran'olona rehetrarehetra. Andray an' Jesosy ianao sa tsy andray Jesosy. Andeha l'église ianao sa tsy andeha l'église. Iany tenin'Andriamanitra ianao sa tsy iany tenin'Andriamanitra. Ana safidy. Raha teo anam-bola miasa mafy ah, raha tsy teo anam-bola za tsy hiasa. De rehefa avy eo, c'est pas faute à la malchance le izy tompoko. Inona tadiavinao ho azonao daholy. Satria misy force ao anatintsika. De zay mantsy le izy hoe raha niverenany le fampianarana il y a quelques semaines hoe tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces aux izy. Toutes tes forces. Fa le force antsika nge alefa ailleurs. Tadidinareo iny. De jerevinareo am'izay ty proverbe ty. Rehefa lasa chrétien isika. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quel côté qu'il se tourne.
Ils ont de succès. Hitanareo zatra mbola nitsiritiny Adam Masieva. En fait izy ingeny men'Andriamanitra. Les présents izy, ina les présents, les cadeaux de Dieu zany, ina les cadeaux de Dieu, les dons. Io sont une pierre précieuse ho an'izay mahazo. Et puis ianao saiteny tsy nahazo don sy cadeau n'Andriamanitra, nahazo fiainana ianao, nahazo saina ianao mandinika hoe oui ou non. Donc io cadeau io précieux ho an'izay nahazo. Misy olona nahazo cadeau ny fiainana, vatana, beau gosse, belle gosse, fa potehany ny fiainana amin'ny cigare, amin'ny toka. Potehany vatany amin'ny quelque chose hitanareo ohatra hoe catcheur reny ohatra. Potehan'zareo le vatan'zareo. Atotatota ohatra. Fiainana nge samby nomeny azadino mitovy daholo deparan'olona anankiray, mitovy cadeau an'olona anankiray. Andriamanitra tsy miangatra. Samby nateraka isika. Juste fotsiny, sasany tany an'Amerika, sasany tao Chine, sasany tao Madagasikara. Maintenant amizay, le fiainana ve tsy égaux ve? Le niveau de vie tsy mitovy. Fa le fonctionnement ny saina mitovy. Le fanahy mitovy. Maintenant amizay, le fiainana azonao ve considérenao cadeau sa malédiction. Raha ohatra ianao tsisy considération am'resaka cadeau mantsy, tsy raharahanao am'le fiainana zany. Fa raha misy considération ianao, karakaraiko ny tempolin'Andriamanitra. Fa mitoetrato amiko ny tompo. Donc, ça dépend le nahazo zany le izy fa zavatra précieux. Zavatra tsy fantatra Adam Masieva aza nomen'Andriamanitra atsika rehefa natsony isika. Zavatra précieux. Za tsy nanampo rehefa nikikika ny anjovonjy tamin'ny fanimpony tsampo hoe Jesosy, bon Jesosy moa tsy ninoko loatra zany. En fait za tingy talohan'za nanompo talohan'za ho afaka nge até. Za nge tsy nino an Jesosy fa Dieu créateur ninoko. Rehefa nikikika ny antso Andriamanitra. Fa za nge tsy nanampo hoe novainy ny fiainako hoe zavatra nangatahako tamin'Andriamanitra nge dia famonjena amin'ny question na tromba sy kalanosy vavorano hoe esory atompo fa mijaly point final. Fa za nge tsy nafantatra hoe misy zavatra précieux be da be omeny anahy. Za nge tsy nafantatra hoe misy don hoe. Za nge tsy nafantatra nge zany fanjakany lanitra zany. Tamin'iza nangataka an'izany aza nge za tsy nalala hoe ary tsy teo any amin'ny paradis akory aho. Za teo DJ ihany. Za mbola te jangajanga ihany gauche à droite. Zay ny faniriko fa le tromba fotsiny esory. Dia taty aoriana akory ny agagana am'izay hoe tsy nampoziko. Za tsy nangataka hery. Za tsy nangataka fahalalana. Za tsy nangataka intelligence. Za tsy nangataka ipetran'Andriamanitra atao aminaty foko ato. Za tsy nangataka anangana radio zany atao fitoriana filazantsara. Église zany moa zany tsy nieritreretina. Andeha deran'Andriamanitra zany moa même pas dans mon rêve zany. Fa le précieux nge cadeau nge précieux nomen'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra antsika tsy raha indray raha nateraka indray. Donc tout le monde nge am point de départ mitovy daholo io ligne. Maintenant arakaraka ny fonao am'izay avec simplicité ve ianao mandray fomban'Andriamanitra sa avec complication. Arakaraka ny fonao hoe ianao hoe mahalala an'izany resaka reconnaissance zany. Hoe raha nesorina tamin'ity aho manana an'io reconnaissance io ve za. Arakaraka ny fonao hoe anome valeur an'ny fiainanao sa tsy anome valeur an'ny fiainanao. Anao ny safidy. Io tsy miankina amin'Andriamanitra io. Jesosy ny teny an'izao, tanteraka ny zavatra rehetra. Ça veut dire à toi de jouer. Zay fa valo tsy resinao mihitsy reseko le izy. Fa zay momba anao anjaranao misafidy. Zay mahatonga Andriamanitra miteny hoe apetrako alohanao ny fiaina raha tsy ny fahafatesana. Anjaranao io fa tsy anjaran'Andriamanitra.
simple ianao sa compliqué. Fa zavatra précieux tadiavin'ny Ève eo am-pelatananao. Maintenant, rehefa miteny Jesosy vita la croix am'izay, iza mila ozy izy. Zay mino azy izy, hanao asany ataoko. Iza mila fa tanteraka ny zavatra rehetra. Fanomezam-pahasoavana à portée de main. Fiainan'i Jesosy. Juste mba noorinao le izy. Fanjakany lanitra. Ianao za tsy mila mandeha antsinanana atsimo andrefana na nord. Ampivoanareo ny fanjakana ozy izy. Présence n'Andriamanitra, Dieu lui-même, tellement il est grand, lasa tsy hitandray. En fait, aiza ny lohan'Andriamanitra, aiza ny tongony. Io planète io zao izy marsapiako, tellement goavan'Andriamanitra tsy hita. Donc le fanjakana nge, juste au milieu antsika. Tsy mila makabian'ny train kory ianao mandeha mitady anazy. Au milieu de vous izy. Pour ne pas dire, en fait, io zatra tadiavinareo nge ao anaty fonareo e. Ianao nge manahery. Ianao nge mahery. Mbola Proverbe 18:16 ihany. Mbola don ihany resahana. Les présents d'un homme, les dons d'un homme zany. Nany hoe cadeau d'un homme, men'Andriamanitra anazy zany. Lui élargisse la voie et lui donne accès auprès des grands. Hitanao zany. Les cadeaux men'Andriamanitra olona misokatra élargisiavan'Andriamanitra ny lalana. Raha ohatra ka sens unique ihany fantatrao fa ho avy io quatre voies io mandeha ohatran'izao. Ho avy ny safidy, ho avy ny décision-nao raha ohatra ka taloha ianao tsy manana safidy betsaka. Entre parenthèse, ho anareo vehivavy na ho anareo lehilahy raha miresaka safidy ihany. Avoa io verset io. Olona tsy manana donge tsy élargine voany. Any ka tonga zay fatifatina bandy avy any vao mangataka anao mariage tonga de fa manaiky ianao. Ianao nge tsy élargine lalanao e. Tsy élargine ny safidinao e. Tsy élargine ny décision-nao e. Any ka fatifatina vehivavy avy any tonga de fa len'ny ramose vady. Tsy élargine ny safidinao e. Asevo milahatra aloha le misy. Sa tsy zay? Asevo milahatra aloha le mystère. Bon, entre parenthèses zany. So de jery misy univers ndray. Élargi dilaté ny fonao. Maintenant, ahoana mo olona anankiray vao tonga avy any de oui je t'aime aussi. Azonareo. Zany hoe olona manana don zany. M'élargi io voix io de maninona. Tôt ou tard io tsy maintsy mipetraka côté any grand. Auprès de grand. Zay io. De avy renindreo mandeha le proverbe teo iny. Jerevinareo ty zavatra ty. Io resaka présent io satria pierre précieuse l'izy. De quel côté aux izy de maninona. Ils ont du succès. Donc question na don le izy. Question na valeur l'izy. Question na reconnaissance l'izy. Zany hoe io question na succès io zany état d'esprit izy io. Misy olona mandray ny Jesosy nge tsy miova ny fiainany. Misy olona nge mandray ny Jesosy izy misafidy mahantra. Misy olona nge mandray ny Jesosy tsy mihetsika ny fiainany. Ahoana moa za raha mandray valeur io présent qui vient de Dieu, quelque chose de précieux. Ahoana moa amavainiko le izy. Ahoana moa tsy karakaraiko ny fiainako. Ahoana moa tsy tanterahako ny désirako. Etahitan'ny foko. Tanterahako daholo. Za tsy ala ty ambony tany ty raha tsy tanteraka daholo. Etahitan'ny foko. Zany mbola fampianaranafa zany. Teo faty ianao sa tsy teo faty. Matoa za mbola velona. Mbola ilain'Andriamanitra hanao zavatra eto ambony tany.
Donc c'est moi qui décide rehefa andeha ho faty. Donc tsy tanteraka ny hitan'ny foko. Za tsy andeha hody. Seigneur mbola tsy vita io. Ah oui, Jesosy angeny safidy olona lase. Fa tsy hoe ny vonoiny izy. C'est lui qui a décidé hoe l'esprit. Il a rendu l'esprit, dit la Bible. Tanteraka l'izy. De vangatsy zany ny lalana tenena dradradradraina hoe zany ny lalana. Donc zanga tanko tsy tanteraka ny etetan'ny foko sy dona petrakato zanga ho faty zany. Zanga tsy andeha hody. Inona zany zatra tiako atongavana zany. Ho antsika manana i don io. Men'Andriamanitra fanomezam-pahasoava inonareo tsara ty zavatra ty. Satria principe ny fiainana zany. Zany mahalala zavatra no dadako. Ianao raha vehivavy, ianao mahalala zavatra no mamanao, les zanaka. Ah oui, c'est comme ça. À tous les niveaux zany zavatra zany. Meko exemple fotsiny. Ray aman-dreninareo tamin'ny tsaiko firy, zareo tsy mahalala informatique am'izao. Ianao no tena mahalala an'le izy. Zany réseaux sociaux zany tsy hain'jareo zany. Bon, certainement mikitikitika zany. Fa ce qui est sûr, principe ny fiainana, règle ny fiainana, ny zanaka mahalala zavatra no ray aman-dreny, no ny grand-père. Jesosy aza ny tendy, nareo aza izy mbola nao asa lehibe noho za. Ça veut dire ny zavatra ataoko nge mbola lehibe noho ny asan'ny Jesosy telo taona teto ambonin'ny tany. Donc ny chrétien zanak'Andriamanitra nge mbola lehibe noho Jesosy ny zavatra ataony. Vakio tsara io verset io. Zay mino izy anao asa goavana, ary mbola anao asa goavana no nataoko izy. Satria za ody izy, fa itsika nge mbola leto e. Ahoana? Ny ankamaroantsika za chrétien mbola ray aman-dreny mananatra, mbola grand-père mananatra. Vakio tsara io psaume io. Satria misy don ao. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Hitanareo zany. Ho an'ny zanak'Andriamanitra io. Fa raha ohatra ianao tsy chrétien, ianao tsy instruit plus n'olona anankiray n'instruire anao. Fa vakio io. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. De vakio am'izay io. Je suis plus intelligent que les vieillards. Alléluia. Car j'observe tes ordonnances. De ahoana zany. Nareo na Madagasikara nge tokony plus intelligent que vos maîtres. Nareo na Madagasikara nareo tanora reo. Hein? Nareo nge tokony intelligent noho ny olona be antitra anazy taony. Principe biblique zany. Je suis plus intelligent que grand-père. Je suis plus instruit que mes maîtres. Zareo mieritreritra malala zavatra. Bon, entre atsika ty fa zareo tsy malala. Fombanjareo fomban'izao tontolo zao. Resaka politique zareo, politique ny TVM sy ma-TV teneninjareo. Resaka fomba fanasitrana, fomban'izao tontolo zao, fa ny antsika instruction, sagesse avy any an-danitra. Maintenant, dans tous les domaines, là où il tourne aux Bible en proverbe, il a succès izy. Et succès zany, c'est une question état d'esprit le izy. C'est pas ça les versets. Écoute zatra resako. Vadray, lasa vendrana andray ty. Ça veut dire za manana zavatra tsy ananan'olona nampianatra anazy sy ny ray aman-dreniko. Ny fiainako ambony noho ny fiainan'ny ray aman-dreniko. Dirigeko ny fiainako ambony
no fiainan'ny ray aman-dreniko. Zay ny anao. Mantsonao am'izay dinio am'izay fiainanao. Nampiasainao inona le hery anananao. Sa mbola ray aman-dreninao ambony no enao. Sa le mbola nampianatra anao mbola ambony. Ça veut dire ianao nge tsy nahazo cadeau e. Bon, rectifieko. Nahazo cadeau ianao fa tsy nirarahinao le cadeau. Nahazo fiainana ianao comme tout le monde. Za nge mandeha toilette, za nge mandeha douche, fa ny valeuran'ny fiainana no men'ny Jesosy anange nitondra anahy manao costard. Ah oui. Fiainana no men'ny Jesosy anange bien habillé ahy. Taloha zay fatifatina vehivavy na dia ho tsara lalàna mahazo anahy. Zanga am'izao ngazo anjana. Zay fatifatina vehivavy tany amin'ny boaty tany taloha nge mahazo anahy. Am'izao nga za azo anjana. N'importe qui rehefa même filiny nozy fitenin'ny zala hoe inona moa hira tianao? Ay jojoby. Zay sampy mpakafy an'ny jojoby. Arô malemilemy. De lasa mpinamana. Inona ny tianao? Ay viavy sapopy. Mitovy ny zavatra anankiray tiana de miaraka. Fa zao nga za azo an'izany. Za nga azo fatifatin'olona zay mankafy an'ny jojoby ihany. Zay mpanompo tromba fa tsy inona zay ataon'ny zareo any. Aiza misy an'izany hoe andevina olona hono mila hopaina hono le razana zay vao tonga ny ampasana. Et puis ianao mpakafy an'olona ohatran'izany de non. No fanajako ny valeurany mpiainana nomen'Andriamanitra anahy. Non. Les sages fréquentent les sages. Zay zanak'Andriamanitra selon son espèce mifréquenté zanak'Andriamanitra. Zay alika mifréquenté ouf. Zay saka samy mifréquenté saka. Hitanareo fa olona anankiray fady kisoa ihany afaka mifréquenté olona anankiray fady kisoa resaka fivavahana. Matoa ianao zany mitolérer doctrine ny hafa zany. Ça veut dire nareo nge tsy même espèce satria ianao misy compromis ohatrany Adama sy Eva amin'ny quelque chose de autre précieux. De quel côté ozy izy? Donc anjarako ane manova ny fiainako e. Fa tsy anjaran'Andriamanitra. Aide-toi et le ciel t'aidera. Qu'est-ce que tu veux mon ami? Te hoantra ianao mahantra mandramaty arako. Te hiova ny fiainanao, miova, te hisandratra ny fiainanao. Misandrata mon ami. Fais ce qu'il faut faire. Fa tout le monde au point de départ mitovy fa tsisy an'izany hoe ka ihany na malchance maninona renao tsy nataony le anankiray teneninao hoe manana chance. Matoa le olona nanana chance zany entre parenthèse anaty baiboly tsisy chance. Matoa le olona teneninao misy chance inona nataony? Inona tsy anaovanao anazy? Zay nge mijery olona e. Tafavoaka le zavatra ataony amin'ny kristianisme. Inona moa ena amin'ny masoko angala tahaka an'le izy? Za nga tapipahaizana. Za nge sy tapipahaizana e. Zavatra tokony bitabe ny fakantahaka e. Na miregle son io fotsiny zao ohatra. Enoko daholo zareo professionnel. Ahoana moa fireglena n'ity table ty hoe rehefa misy olona anankitelo miry. Raha ohatra ka le jour viendra tonga misy chorale. Zany nge mbola problème vaovao koa zany. Ahoana fireglena feoan'olona rehefa 12 zareo miry. Akatahaka koa am'zany. Rehefa tonga misy batteur eo, misy piano sy ny tariny miaraka, zany nge mbola problème vaovao e. Ahoana moa fireglena batterie sy ny tariny. Zay zao nazy compresseur zao. Zany nge problème vaovao e. Makatahaka zay sy zo ato izy io nga tsisy tutonga izy io. Lasa mijery tuto. Ahoana moa fireglena n'ity micro ty am'zay tsy pouf manao an'izany. De rehefa avy eo jerena, ay izy io nga marakaraka sofina réglage za moa tsy an'izo fa tsisy mampianatra zareo. Olona simple zany manaika ny tsy fahalalany sy fahalemeny. Fa olona compliqué tsy manaiky ny erreurany ary tsy manaiky hoe toerana misy anazy hoe za tsy malala. Nareo tsy mbola mahita olona vendrana noho za teo a Madagasikara.
mino an'izany nareo tsy mbola mahita olona vendrana noho zao Madagasikara. Za ty makatahaka foana. Nareo tsy mbola mahita olona vendrana noho zao Madagasikara. Bon, amin'ny tanàna misy anay eto moa zany tsy haiko firy ano. Nareo tsy mbola mahita olona vendrana noho zay eto amin'ny ville eto. Tsy ville fa manodidina département moa fiantsoana an'izany. Nareo tsy mahita an'izany e. Je suis le plus stupide au Antananarivo. De quoi je suis capable? Rien du tout. À part andeha jangajanga. À part hoe andeha côte sipa. Na ray aman-dreny na dadako moa gaga mihitsy tamin'izany. Zany ny number 1 resaka fiainana alika. Fa za nge mireconnaître an'izany e. Zay nge anekaiko fanan'Andriamanitra hibaiko anazy sy hitondra anahy. Za nga malala ninninona. Za nge tsy malala ninninona. Donc fantatra nge compliqué olona anankiray. Sois simple. Fantatra io. Compliqué anao, ho avy ny complication fa tadiavinao zay io. Simple anao, ho avy ny simplicité. Te ho ambany anao, ho ambany anao. Ary pauvre mandramata, te hiakatra anao, miakatra ny fiainanao. Alléluia. Proverbe 1. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Voilà. Que le sage écoute. Misy olona tsy mieno. Hitanareo, resaka kely le pensée, resaka lame zany. Io pensée nge, ohatran'izao izy io e. Nareo mieno ana miresaka zao. Nareo nge tsy voatery misokatra vavanareo e. Fa dans votre pensée nge nareo fa miteny. Satria tsy sahinareo amaly ana direct. Na dia tonga nge pino ny vahon'ny olo ka zany e. Rehefa tonga zareo mitana ohatran'izao, azo hoanina ny kisoa. Fa ahoana, manazava. Azonao ve? Ie. Mihinana kisoa hoe rapitso raha sa ianao. Izy nge tsy mamaly e. Direct. Ny vavana nge tsy misokatra e. Fa dans ses pensées izy miteny hoe tiako zao. Fa le olona nge tsy mino e. Donc que les sages écoutent aux izy. Même io miécouter io nge, c'est un don e. C'est un don précieux nge. Natao hoe manana dona écoute zany hoe raha misy olona miteny, surtout mpanompon'Andriamanitra, mieno aho de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. De ny raisonnement tonga de idiko aloha, mandray aloha. Donc que les sages écoutent, de manina il va augmenter ny savoir. Aiza ny domination tsy ho avy aminao rehefa intelligent ianao satria mieno. Satria celui qui est intelligent izy ahazo io hakingana io. Tsy asany habileté zany. Kinga le olona. Ktak. Ka zay mantsy io resaka succès io. Succès ne quelque chose mitondra hafaliana aminao hoe vita ty zavatra ty selon ny succès. Rehefa misy matériel vaovao zao tsy fantatra io fa selon ny intelligence ananana ohatran'izany angamba ty réglena le izy pouf tsisy an'izany mafinaritra zany de zomo miteny mal izy nga tsy mety ampina matériel anankiray mety ka ay ampio ary le izy succès le izy sainga ny succès fa tsy voatery ianao hoe milliardaire de zay natao hoe succès non misy etaety ianao manana projet ianao manana désir ianao tafavoaka le izy selon ny sagesse sy intelligence sy ny habileté n'olona anankiray ny akingana zany amin'ny saina sy le tanana zany tanteraka le izy de tadidinareo fa misy an'izay sopira kely zay ao vita ihany le izy. C'est ça natao hoe succès. Fa tsy hoe non na millionnaire na milliardaire. Za afaka mivarotra ny fanahiko amin'ny Satan. Tonga milliardaire tsy succès zany fa fijaliana satria manina tsy mitondra hafaliana le izy. Donc que le sage écoute zay olona hendry mahalala ny position mieno izy mba manina mba augmenter ny savoir.
za tompoko na dia zaza 5 taona miresaka eo alohako eo enoko io mangila tsofina n'importe qui miresaka na dia tsaratsara zay tena mahasosotra anahy na dia tatandraza rehefa miresaka izy enoko ihany angely le izy sao dia misy zavatra tsy fantako d'ailleurs misy zavatra nouveauté foana amin'ny tatandraza za zao nahita olana za zatra mahita olona hoe ina moa salon anankiray iny meva Chesterfield zay tsara be zany dia za mba mijery zareo ny amerikana zareo millionnaire zay foana ny fauteuil zareo ataka dia akoziny tatandraza zao za nahita hoe ay eo amin'ny fambolena laisoka le sobojo tanao fa misy zatra nouveauté ihany manao costara fotsy izy dia matory eo amin'ny laiso io bojo ny anao izy zay nge mieno hoe za soif de savoir donc rehefa misy olona miteny hoe tak ohatran'izao ty mandinika zay vele izy aleko tahako io na dia mpamosavy azy io miteny io mino anjanonareo na dia olona mandeha any ampasana azy na dia olona efa manalakanjo eny an-dalana raha miteniteny izy hoe ory zaozao le zatra tsy hitany vahoaka inge zaozao hoe mangila tsofina enoko le izy raha marina iny raisiko ihany iny na teny nadaly io anga tsy zavatra rehetra miara-miasa amin'ny tompo izy ny baiboly donc le olona sasany manque de savoir mieno izy quel que soit izy amitendy raha manazavazavatra le olona na dia païen zange mieno hoe tsy remarqué nareo za mandefa vidéo Sarkozy be Sarkozy nga chrétien fa mba ino ihany ny teniny fa miteny baiboly izy fanga chrétien iny fa za manko mila savoir à cause ny avendranako tsisy diplôme za mila connaissance maintenant za nge mieno hoe mieno satria za te ho tafavoaka amin'ny fiainako za te ho tafavoaka amin'ny fiainako donc Andriamanitra rehefa miteny hoe zao ataovy dia zay zavatra tsy tadiavinao akory meko anao ary zay tadiavinao mbola meko ny ambiny ohatrany hoe Matthieu zao miteny hoe katrao ny fanjakako izy dia omeko ny ambiny zavatra anankiray nge nangatako tamin'Andriamanitra esory amin'ny resaka fanompony tsampy fa ataon'ireo tromba reo mamay fa omeko anao ny ambiny alléluia donc la vie nga compliqué ça simple arakaraka anao mieno an'izao afatra zao arakaraka fa contraire an'le sazy mantsy jerevinareo tsara celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Ianareo le zatra nazavaiko teo io. Ianao rehefa mihaino olona anankiray zao nge ny fiainana ohatran'izao hoe le olona ngena tsy miteny eo anaty sainy hoe ny anandray zao ataoviko dia rehefa avy eo amin'ny confusion aza manome tsiny ny hafa raha tafavoaka ka izy iny mantsy nanao an'izao voilà ianao ihany mavaly an'le izy ka izy nanao an'izao ianao ny tsy nanao. Celui qui répond avant d'avoir écouté ohatran'izany io faculté any pouvoir an'io resaka pensée io. Ianao zao mbola manana pouvoir anankiray hoe olona mitendry za mieritreritra barbecue inona moa laoka androany tsy mbola nazo anareo mpitoriana teny zany. Mama mihaino
fanazavana tenin'Andriamanitra inona mo loka rehefa avy eo fa isika le olona miresaka eo ange tsy malala ny eritreritrinao hoe fa Andriamanitra ange malala alohany ianao ianao fa mamaly anaty sainao mantsonao amin'izay fantatra mantsy olona nahazo teny sy tsy nahazo tendry fantatra mantsy olona anankiray nihaino fananarana sy tsy mihaino fananarana satria ny tenin'Andriamanitra miteny fantatra mivony hazo anankiray donc fiainanao raha ambany ça veut dire ianao stupide raha ambony ny fiainanao ianao intelligent point final aza menimenina tafavoaka ianao mahery ianao nampiasa fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao midaboka ny fiainanao mahery ianao mamotika ny fiainana nomen'Andriamanitra anao ahoana moa ianao tsy tsaraina rehefa avy eo ianao ve nomena fiainana dia rehefa avy eo potehanao le fiainana anao nga io raha anao io fiainana io tazomy jeune foana ny fiainanao dia ho hitanao raha vao maîtrisenao io fiainana io fa matoa isika tsy maîtriser za zao te hijanona 18 ans hoe amin'izay matanjaka foana fa ho avy ane 70 ans na tiako na tsy tiako ho avy ny 80 ans na tiako na tsy tiako mbola ho avy zao hoe za nga maîtriser an'io maintenant zay ambany fantatra izy tsy mieno maintenant zay ambany fantatra izy teo faty après mila vonjy ahoana ianao zay nge ny fiainany eny nantony azy zany tu comprends ce que je dis soit ianao mahery mampiakatra ny fiainanao soit ianao mahery mamotika ny fiainanao à toi de choisir io tsy miankina amin'Andriamanitra ary io tsy miankina mivavaka ataonao io tsy tsika malagasy ny tena mivavaka tsy malagasy ny tena mantra satria ankinina amin'ny tompo hono le izy ko raha tsy babysitter Andriamanitrako ovian'Andriamanitra ny teny hoe za babysitter anao oviana sa tsy zay nanomezana anjely mpiandry ovian'Andriamanitra andeha nome sakafo anao ko sa tsira tsy anao tsy enjery anaka ho faty mahantra ny sasany anaka ho faty tsy ny profite fiainana eto ambony tany mombo hiala kely eto ambony tany heritreritra hoe mahita fiainana tsaratsara enferany mitsena 1000 fois pire eto ambony tany satria manana finoana hony raha manana finoana ianao mahery goavana no Jesosy ny asanao raha tsy azonao zany teny zany hoe goavana no Jesosy ahoana ny asanao Jesosy tompoko tsy navita ny teny dans le monde entier za manana radio tsy tanao goavana no Jesosy ny œuvre Jesosy nga ny teny afaka eto sary za nge miteny eto sady anao Madagasikara miteny hitanao fa tsy adray goavana ka ary anao asa goavana no Jesosy manana pouvoir ianao raha ohatra ka mbola grand-père anao mananatra anao fa ianao tsy mananatra grand-père anao ça veut dire ny fiainanao tsy mbola niova raha dadanao mpanaraka politika tsy hainao ny mampianatra anazy géopolitique tsy niova ny fiainanao raha ohatra ka dadanao manana trano anankiray ka ianao tsy nanana trano no dadanao tsy niova fiainanao zay point final zay aza be resaka ianao nasehoko anao liza je suis plus instruit que mes maîtres oadray avoyo nge prof ny français ko zany niana tamin'ny FJKM zany sérieux raha hainy zany étymologie ny sentiment zany établissement ampianariko gouvernement izy manty io nefa izy prof ny français ampianariko souci zany liza tanao fa tellement mahay miteny aloka nampianariko teny frantsay tany tsy ary teny amin'olona zany na lasa Brigitte ny anaraniko oadray tanao fa tellement
ambony ny connaissance raha ny olona mifety anniversaire ndray mandeha na 2 fois par an nareo nety olona nanao an'izany ohatra anao ny safidy te hiaina ianao sa te ho faty fa Andriamanitra nanome fanomezam-pahasoavana cadeau aza asiana valeur ange io cadeau io ho tsarainy ianao satria nividina lafo ianao teo akaty ho any andafy ianao nividin'Andriamanitra lafo nandefanao aty andafy. Est-ce que vous imaginez ve zavy tany à Madagascar de te andeha andafy tonga ty en France? Est-ce que vous imaginez ve zavatra ny déplacer n'Andriamanitra quelque part any mba hatonga avako eto? So de nareo variana fotsiny amin'le hoe ay 15 millions billets makaty en France nareo so de variana am'zany. Ya quelque chose tsy tamaso andry avako amin'ny tompo. Mbola matateraka zao fotoana zao. Raha tiany Satan zao fa nigorzena zay menakavy androany. Dikan'izany misy anjely miasa any manaraka baikon'Andriamanitra hoe tanterao io fotoana io. Maintenant tsika mafantatra nge rano Jesosy ny vidiny. Ianao mieritreritra voavidin'ny fiainanao zany rano Jesosy latsaka. Et puis ianao mitapitapo hoe zao le izy. Anao ny safidy dia no tsara zany zatra resako zany fa ao anaty baiboly tsisy mitendy. Mivavana reo dia hovaiko ny fiainanareo. Non, zao ny tenenina. Omeko anareo ny fahefana ho ziza. Omeko anareo ny fahefana nitsaka lohan'ny menarana. Omeko anareo ny hery edinareo. Fa raha ohatra ka l'ennemi zany mivoaka au-dessus an'ny hery ananako, zay Andriamanitra miditra an-tsehatra manome baiko izy hoe ampio herin'le anjely ary fa mafy niady. Fa Andriamanitra tsy hanampy anao zany. Menanao ny hery, menanao ny fahefana anitsaka io lohan'ny TGV io. Lohan'ny sefony moa zany, sy lohan'ny sefony ravalimanana. Zay mahatonga ana tsy mifidy, zay mahatonga ana tsy mivaky loha miresaka blabla ny politique. Malaza zay gaga nahita feu d'artifice hoe fa ahoana. Ay 14 juillet ohatra. Ary Jeux olympiques aty en France za tsy malala an'izany date zany. Raha tsy fa meo manontany hoe ovina moa ty Jeux olympiques ty. Ay le katanao iny tadiavinao ianao tsy mbola satisfait aminao di katanao. Za tsy mitady. Zay fa manana katanao zo. Boroboratra an'izao. Fa nena utile amin'ny fiainako le katanao. Katanao. Eh oui. Alléluia. Zany izy ty ry avanao amin'ny tompo anjaranareo misafidy. Dia raha ho an'Andriamanitra nanome antsika safidy, na ny anjely nomeny safidy. Anjely tsy nitambatambazan'Andriamanitra rehefa hiaraka amin'ny Satan, hiaraka amin'ny Lucifer ny sasany. Ary androany ianao mafantatra Andriamanitra tsy hanampitamby anao rehefa ianao tsy hanatona anazy. Soit tu fais ce qu'il faut, soit ianao mandeha en enfer, soit ianao mantra mandramaty, soit ianao misafidy hoe hiova ny fiainako. Ary mbola entre parenthèses ty hors contexte resako anareo an'izany. Na dia olona anankiray tsy mivavaka aza rehefa maniry fiainana vaovao izy tafavoaka izy rehefa teo anam-bola. Na tsy mivavaka io satria maninona dia iova izy. Zay ny safidiny fony, zay ny décision. Fa matetika isika chrétien ankinina amin'ny tompony, oviana izy rindrina. Apetraka eo amin'ny tompony, sakinonga izy. Tompo arovy, tapitapisa ianao ka tsy miaro anao ny tompo. Miadaladala ianao, hitanao raha hiaro anao ny tompo, sany safidinao ny ajainy. Rehefa teo faty ianao, maty ianao. Rehefa
Voilà. Safidinao ajainy. Et puis amboarina ny saina amin'izao hoe rehefa nataon'le serian'ny soi-disant comme ça hoe io safidin'ny tompony mena vadiko hoe enao ny safidy anazy oviana Jesosy ny teny hoe io alay vady rehefa aveo anao ny jaly rehefa aveo lasa chrétien amin'izay hoe io nomeny tompo fa dia atao ahoana ny adalanao ny firy ny safidy anazy ka Jesosy ve nome olona nandeha nompa anazy ve olona omena Andriamanitra anazy andeha nompa an'Andriamanitra sa ny adalanao de amboarina ilay saina hoe avy tamin'ny tompo io tout don parfait qui vient d'en haut izy alléluia ahoana azonareo zay simple be zay zavatra zay anao ny safidy anao ny voninahitra anao ny laza maintenant anjaranao safidy soit ianao te hanana an'izany succès zany soit ianao te hampiasa le cadeau ho lasa précieux soit ianao te ho lasa grand soit nous œuvrons plus grand que Jésus lui-même satria zany ndeha ozy izy nareo zany mieritreritra tsy possible manao asa lehibe noho Jesosy hoe sinon nge mpandainga fiantsona anazy fa matoy izy miteny efa nazavaiko anareo iny Jesosy même il est Dieu tout puissant tsy mbola possible tamin'ny androny miteny izy androany sady anao ny Japon en Chine za manana an'izany pouvoir zany alléluia tsy nareo grand ihany ve zaty Jésus tsy nanana zany pouvoir zany tsy nanana an'izany izy Jésus tsy nanana pouvoir hoe une fois za mandalo eto amin'ity toerana anankiray ity rehefa te hita anazy zareo pof mandeha amin'ny YouTube ao zany anganana an'i Jésus na sendra nandalo izy ina moa le hiran'ny raintsika iny oloniza moa ianao toa alokan'ny serana nandalo teto zany ny an'i Jésus fa ny anahy mijanona ianao rehefa te hijery anjo ohatran'izao nanana an'izany pouvoir zao izy mbola aon'ny feony sy ny sary manana pouvoir anareo Jésus tsy navita an'izany Jésus tsy navita an'izany œuvre zany teneny mandainga andray et puis inona ny fiainanao qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel amin'ny fiainanao inona ma spécial anao satria reto don reto précieux donc ianao rehefa mijery fiainanao inona ma spécial anao quel pouvoir anananao alléluia alléluia c'est ça la vie fa ngasy tsy mibasé amin'ny resaka évangile fotsiny voasoratra amin'ny John dia zao hoadray aferan' zareo théologien zany fa tsy aferan' eto amin'ny shay tompoka amin'ny teny hébraïque fiainana ny dikany maintenant anao raha mijery fampianarana eto tu vas confronter à ta vie confronter amin'ny fiainanao ianao soit ianao manova fiainanao soit ianao maty zay za tsy mivaky loha am'zany Jeux olympiques zany aona tsy katanontsika ny tsaratsara mbola utile na dia mbola tsisy contrôle technique zao oui ny anahy utile le katanoka fa Jeux olympiques ny zareo zany tsy raha nino mola izy ianja en fait za ty masy des fois miteny amin'ny anja teny ratsy anga zany oa zany nge tsy teny ratsy oa fa ny olona mandray anazy teny ratsy inona moa le nantaniko indray mandeha hoe inona moa le nanazavaiko indray mandeha hoe inona moa rehefa teny le gagabe iny
teny ratsy anga zany bo tsy tadidiko bo. Alléluia. Raiso Jesosy dia Jesosy manasitrana ny fonao. Alléluia. Darena ny tompo. Efa fahaza hitarika ireo. Za zao zangana nampo hoe mbola ihira devant-nareo na dia feoan'ny kadradraka ty lasy ty hitanareo. Zany tsy nampoziko daholy. Na dia tsy mahay mijoro ny tena satria maneno misy hery mampijoro anao. Teraina ny tompo. Alléluia.